Faliana ho ahy hatrany ry havana no miara-patsika indray amin'izao fotoana izao. Misaotra anao manaraka hatrany an'izao famelabelarana izao. Diniantsika amin'ity herinandro ity ny fiainan'ireo olo malaza ao amin'ny Baiboly. Ary izany dia natao ohatra ho antsika. Hitantsika ao ambany ny fomba niantsoana ny Abrahama ary nakalesona ny amin'izany isika. Androandray isika dia resaka manokana ny amin'ny Solomona sy ny voninahiny. Mialoha izany dia ndeha isika nondrika ny lohantsika hivavaka. Ray masinao, raha noho ny fandonihana ny teninao indray zahay, dia mangataka ny fanahinao masina mba hanazava ny teny. Ary engany mba ho fiainanay ny teninao. Ny amin'ny anaranao irery aminy Jesosy eo mametrahanay ny vavaka. Amen. Ny fiainan'ireo olo malaza ao Baiboly natao ohatra ho amintsika. Hebreo 13:17 Tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo, hevery ny fiafaran'ny fiainany ka harao ny finoany. Solomona sy ny voninahiny. Ao amin'ny Mpanjaka voalohany 7:17, 7, 12 ary 13 dia mivaky toy izao. Mpanjaka voalohany 7:17, 7, 12 ary 13. Ary ankehitriny Jehovah Andriamanitro, ianao efa nampanjaka ahy mpanomponao andimby an'i Davida raiko. Nefa izao dia mbola zaza ihany, ka tsy fantatro akory izay fivoaka sy fiditra. Ka meo ahy mpanomponao saina malady, hoentiko mitsara ny olonao, aisako manavaka ny soa sy ny ratsy. Fa iza moa no mahay tsara izao tontolo izao, izao olona betsaka izao? Ary indro, efa nanaraka ny teninao aho ka indro, efa nanomeanao saina endry sady mahiratra, ka tsy misy takanao ny teo alohanao, ary tsy misy ho takanao ny ato aorianao. Ary na izay tsy nangatanao aza dia efa nomeko anao koa, dia harena sy voninahitra, ka tsisy mpanjaka tahakanao amin'ny andro nao rehetra. Rehefa malala nanana fanetretena tanteraka ny mpanjaka eto. Arak'ilay voalaza amin'ny 17 manao hoe, nefa izao dia mbola zaza ihany. Nangataka saina malady na fo miahay miaino amin'ny teny Hebreo tamin'Andriamanitra koa i Solomona. Mba izany manavaka ny tsara sy ny ratsy, dia nomen'Andriamanitra azy izany. 2:12. Magaga ry havana dia izao amin'ity teny izay nivakitsika ity. Fa na dia ny zavatra izay tsy nangatany Solomona aza, dia nomen'Andriamanitra azy ihany koa. Tatsika izany eo amin'ny 7:12 ao amin'ny Mpanjaka voalohany 7. Inona ary izany zavatra tsy nangatany Solomona izany, kanefa nomen'Andriamanitra azy? Tsy inona izany fa ny harena sy ny voninahitra. Raha miresaka harena sy voninahitra isika dia mazava ho azy fa izany ny matimatesan'ny olona amin'izao fotoana izao, mba hanan-karena sy hanam-boninahitra. Ho an'i Solomona manokana dia mipetraka fanontaniana manao hoe, nahasoa ny mpanjaka Solomona ve izany harena sy voninahitra izay nomen'Andriamanitra azy izany? Eo jerevantsika vetivety ireo tombambidy ny haren'i Solomona izay hita avy amin'ny famakafakana ny Baiboly ary hita ihany koa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Nana volamena Solomona, nana volafotsy Solomona, nanana soavaly, nanana fananana maro
eny fa hatramina vady maro aza dia nananany Solomona. Ny volamena ohatra dia nitombam-bidy ny volamena miditra ao amin'ny fanjakany Solomona nisy taona dia mitentina 620 talenta volamena, izany hoe 666 talents d'or. Amin'ny fikajiana izany tamin'ny andro teo aloha dia ny ray talenta dia mira 430 kilao. Un talent égale 34 kilos d'or. Izany hoe raha atao ny calcul dia 620 talenta volamena ampitomboina 430 kilao dia manome 4,942 kilaona volamena. Izany tombam-bidy volamena niditra tao amin'ny fanjakana Solomona isa-taona. Ankoatran'ny volamena dia teo ihany koa ny volafotsy ry havana. Hitantsika izany mpanjaka voalohany 720. Mpanjaka voalohany 720. Ary nataon'ny mpanjaka tahaka ny vato ny abetsaky ny volafotsy tany Jerosalema. Ary ny hazo sedera nataony toy ny aviavy eny amin'ny tany lemaka amorontsiraka. Izany hoe tsy azontsika isaina ny abetsaky ny volafotsy izay nananany Solomona. Mitovy tahaka ny abetsaky ny vato. Ary nanana hazo sarobidy maro ihany koa izy izay toy ny aviavy eny amorontsiraka. Ankoatr'izany ry havana dia nanana soavaly koa ny mpanjaka izay nafarana avy any Egipta. Ary nanana kalesy 450 izy tamin'izany, ary mpitaingin soavaly 2,100. Izany rena rehetra izany dia notanteriny Solomona tamin'ny sambony manokana. Ankoatr'izany dia nanana vady ihany koa Solomona. Vady 700, vady tsindramy 300, izany hoe raha totaly dia 1000 nisan'ny vadiny Solomona. Izany hoe mila eo amin'ny 3 taona eo vao afaka mitsidika azy rehetra Solomona. Baiboly nefa dia milaza ry havana fa vady iray dia ampy ho an'ny lehilahy iray araka ny voalazan'ny soratra masina. Solomona dia afaka nigioka izay azony izao tontolo izao nomena. Nanana vola betsaka azony mividy izay tiany izy. Izao anefa ry havana, raha miezaka mitady fahasambarana amin'ny zavatra raha materialy eto amin'izao tontolo izao isika, dia ho tonga amin'ny tsy fahombiazana izany amin'ny farany. Inona ny lesona ho antsika ny amin'izany tantaran'i Solomona izany? Raha namitina fiainan'i Solomona mpanjaka dia izao ny fanambarany ao amin'ny mpitoriteny 2:1 ka hatramin'ny 1:20. Mpitoriteny 2:1 ka hatramin'ny 1:20. Ny mahazava-poana ny fahafinaretana sy ny voninahitra momba izao fiainana izao, na dia ombany ny fahendrena aza. Hoy izao anakapo, aoka mba hizahako toetra amin'ny hafaliana ianao, ka dia mifalia amin'ny fahitana ny fahafinaretana, kanjo indro zava-poana koa izany. Hoy izao, miantso ny fiomezana, fahadalàna ary ny fifaliana hoe mahefahina. Ny saina taom-poko amalifaly ny nofoko tamin'ny divay aho. Ny foko anefa mbola hitondra azy amin'ny fahendrena ihany. Ary hitana ny fahadalàna mandra-pahitako izay tsara ho an'ny zanak'olombelona, ka tokony ataony aty ambany lanitra amin'ny andro fitsainana. Nanao asa lehibe ho ahy aho, nanao trano, nanao tanim-boaloboka, nanao tanim-boly sao ka namboly azy fihinam-boa samihafa karazana tao. Nanao kamory aho handemena ny ala be zanakazo. Nazo ankizy lasy ankizy vavy sady nanana omby kely, ary nanana fananana be aho dia omby, ondry, amanosy mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema. Niary volafotsy volamena koa aho, ary fanaka tsara, fanana ny mpanjaka sy izay avy amin'ny tany samihafa. Ary nahazo mpihira lahy sy mpihira vavy eo mba amin'izay mahafinaritra ny zanak'olombelona dia vady sy vady tsindramy betsaka.
dia efa nisandratra mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema ao, ary ny fahendreko anefa dia mbola tato amiko ihany. Ary na inona inona irin'ny masoko dia tsy nisy narovako taminy. Tsy nisakana ny foko tamin'izay mety fifaliana aho, fa nahazo hafaliana avy tamin'ny fisasarako rehetra ny foko. Ary izany no anjarako tamin'ny fisasarako rehetra. Kanefa nitodika aho nandinika ny asa rehetra nataon'ny tanako sy ny fisasarana ny sasarako, ka indro zava-poana sy misambodrivotra foana izany rehetra izany, tsy nisy mahasoa taty ambanin'ny masoandro. Izany famotinan'ny Solomona ny fiainany. Tsy nisy nahasoa azy taty ambanin'ny masoandro. Na dia teo aza izay rehetra nananany. Izao ny fampiarana ao antsika ny amin'izany fiainan'ny Solomona izany. Ao amin'ny mpitoroteny 2:12 dia misy an'izao teny izao. Mpitoroteny 2:12, tsarovo ny mpanao anao. Ary tsarovo ny mpanao anao amin'ny andro fahatandroanao, dia tsy mbola dia tsy mba tonga ny andro mahory. Ary tsy mbola miantra ny taona izay anaovana hoe tsy sitrako izao. Ry hava-malala, nolanin'ny mpanjaka Solomona tamin'ny fahafinaretana ny fahatandroana. Ary eto izy dia mananatra antsika fa tokony hatsiaro ny mpanao antsika isika amin'ny andro fahatandroana. Ary lesona lehibe ho antsika izany. Fampiarana faharoa be izao. Jesosy dia manan-karena, fiainana, sady fiainana be dia be. Jaona 4:10. Vaky toy izao. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary andringana. Zao avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Ao amin'i Jesosy misy ny fiainana be dia be. Tsy mantiantoka ry havana izay mifidy sy manaraka azy. Ndray mandeha nisy tovolahy anankiray tokotokony teo amin'ny 30 taona teo eo. Dia efa nijery ny fiainana izy dia nozarainy 3 ny fiainany. Izany hoe nozarainy 10 taona anankitelo. 10 taona voalohany dia hoy izy anakapo hoe anao izay tiako atao amin'ny 10 taona voalohany io. Inana izay tiako hoanina, misotro izay tiako hosotroina, ary hanao ny fifaliana rehetra izay mety mahafaly. Ny 10 taona faharoa dia nieritreritra izy fa hanao voyage eran'izao tontolo izao. Tsidika amin'ny toerana izay mbola tsy hitany. Ary 10 taona fahatelo farany dia eo izy vao nanapa-kevitra ny hanompo an'Andriamanitra. Ry havana malala, 10 taona faharoa dia maty ity tovolahy ity. Izany hoe tsy tody tany amin'ilay 10 taona fahatelo izay raisany fanapa-kevitra hanaraka an'Andriamanitra izy. Eto am-pamaranana dia verina ilay teny manao hoe tsarovo ny mpanao anao. Azo raina telo ty teny ty ry havana. Misy hevitra telo fonosiny izany teny izany. Voalohany, mila mino an Jesosy Kristy isika. Jesosy ilay tetezana mampifandray ny lanitra sy ny tany. Faharoa, mila miaiky ny fahotantsika isika. Ary fahatelo, mila manka-to Jesosy hoe raha tiay ianareo dia hitandrina ny didiko. Miantso antsika Jesosy mba hino azy. Hiaiky ny fahotantsika eo aminy. Ary anao ny sitrapony mandrakariva. Ataovy izany dia ho velona ianao. Amen. Ray masonao misaotra anao zahay no ny teninao. Misaotra satria menao anay ny lesona ny amin'ny fiainan'ny Solomona androany. Izay na dia nanana ny harena rehetra aza izy dia tsapany fa tsinotsinona ihany izany.
ampioary izahay mba ahatsiaro anao amin'ny andro omenao anay. Aoka izahay mba handray anao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenanay, ary apetraka feno ampelantananao ny mombanay rehetra. Tonoonay ny vavaka ny amin'ny anaranao rery ihany Jesosy Kristy Tompo. Amen.